Omaly no nanatanterahana ny filan-kevitra niraisana tamin'ireo minisitra vaovao anatin'ny gouvernement Tatsay Christian fotoana namariparitany filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonara Mampianana fa ny fanatanterahana ny fifidianana no tokony atao lahara-pahamehana eo ihany koa ny fametrahana ny fandriampahalemana ary ireo sehatra maro hafa anohizana ny zavatra vitan'ireo mpikambana tanatin'ny gouvernement teo aloha ezaka tsara vitan'izy ireo zany tokony ho amafisin'ireo aty aorina ary nanamafy ihany koa ny filoham-pirenena fa dia tokony isy ny firaisampeo eo amin'ny gouvernement ary miantso hatrany ihany koa ny ijerena ary itsinjovana ny tombontsoa iombonany malagasy ny filoham-pirenena tao anatin'izany filan-kevitra voalohany ny arana tamin'ity gouvernement vaovao ity izay fa nandritra ny fandraisan'ny prime ministre vaovao Andriamatoa Tatsay Christian ny maso-ivon'ny vondrona Europeana eto Madagasikara no nanaovany antsoavo amin'ny tokony amelana malalaka ireo minisitra anao ny asany fa tsy tsikeraina be fatany ary sakatsakanana sady amin'ireo asa miandry azy io no nambaran'ny prime ministre zany ary nambarany ihany koa fa sarotra ny azahoana vokatra tsara raha toka misy sady ny sakatsakana. Nametraka isika mba hifandray ny malagasy hifanatony hifampiaina zao gouvernement zao dia napetraka mba ny olona zay tsy fampiaina tsy fanatona dia natao mba hifampiaina hifanatona mba ahafahantsika ametraka fifidianana malalaka madio ary mangarahara zany. Ny gouvernement marina fa be dehibe ny tsy faly kanefa kosa ny zava-dehibe aloha dia ny fijerena ny fitsinjovana tombontsoa-pirenena ka amin'izao fotoana zao natsanga ny gouvernement io endriky ny marimaritra iraisana izay nananganana ny tenako ary zany rehetrarehetra zany mila fitoniana eto manao antsoavo ho antsika rehetrarehetra ho an'ny malagasy rehetrarehetra mba ho tony satria mazava fa ny fifidianana no zava-dehibe ary ho avoaka atsoatsy ny daty ny fifidianana mba ahafahantsika miroso amin'ny finalana ny olana amin'ny alanany fifidianana izay ny zava-dehibe ary tesotra manokana ny sotena ny Union Européenne eto amintsika ny ambassadeur zany zay tonga nanamafy ny firaisan'ny Union Européenne Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fiaramiasa indrindrindrindra nanamafy io ny finiavan'ny zareo anampy an'i Madagasikara ialana amin'izao crise zao amin'ny alanany fifidianana. Ahoana moa tsy ahafahan'ny gouvernement efficace raha misy ny prime ministre zay nanolotra azy ary misy ny président de la République zay nanendry azy avelao miasa ny gouvernement hitanareo io ny vokany fa raha ohatra ka tonga dia tsarainareo ohatran'izao ny gouvernement kanefa mbola tsy nanomboka akory ny asan'ny ministre dia tonga dia fa betsaka ny zavatra resantsika ny tiako lazaina aminareo fotsiny dia zao te ampanantenanareo ny tenako ama prime ministre ny tenako fa ny fanovana zay ho takina dia hitatsika soratra amin'ny asa zay ho atao.